manome irika goavana eo amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra, ny fivoaran'ny fitaovan-tserasera sy ny fampahafantaram-baovao amin'izao fotoana izao. Ny tetikasa fampiroboroboana ny fampidiram-bola eny ambanivohitra na PPRR dia mikaroka fomba fiasa vaovao mandrakariva hanampiana ny mpamokatra madinika ahafahany mivarotra tsaratsara kokoa ny vokany. Singa nasa iray ao anatin'ny PPRR ny bazary mada. Ny fampahafantarana an'ireo mpandray anjara rehetra voakasiky ny sehatra ara-barotra amin'ny fotoana ilana azy no tanjon'izany. Izany indrindra no mbola tsy ampy teo amin'ity tetikasa ity izay miasa eo anivon'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara. Ny bazary mada dia tambazotra ahitana ireo vaovao sy atotan-kevitra isan-karazany izay tsara ho fantatra momba ny tsena amin'ny alalan'ny fampiasana ny tranokala-pifandraisana sy ny telefonina finday. Ahafahan'ireo mpampiasa azy mahazo ireo vaovao rehetra ilainy momba ny tsena sy ny lalam-barotra rehetra andefasana ireo vokatra araka izany ny bazary mada. Mampiasa ny vondrom-piaramiasa Esokomo ity tranokala-pifandraisana ity. Ny Esoko izay fitaovana entina mandrindra sy mandamina ny fanampahariam-baovao momba ny tsena. Raha ny fomba fiasana indray no resahana dia mandefa mpanadiady manokana izay midina eny an-tsena mihitsy manadiady sy maka ny hevitrireo tantsaha momba ny entany sy ny tsena amin'ny ankapobeny mihitsy ka ireto mpanadiady ireto indray avy eo no mampita izay vaovao sy atotan-kevitra rehetra azon'izay any amin'ny vondrom-piaramiasa Esoko io. Talohan'ny natongavan'ny PPRR ny mpamokatra madinika dia tsy mba nanana safidy firy ny amin'izay vokatra amidiny. Ny mpamokatra toy ity vehivavy ity izao dia niankin-doha tamin'ny mpanelanelany izay tsy tena tsara ny vidim-bokatra ary indraindray aza dia manambaka mihitsy izy ireo. Fa rehefa tonga kosa nefa ny PPRR sy ny CAM, ireo mpamokatra madinika dia nitondra vokany eny amin'ny toerana azony atokisana na mandeha tsirairay na amin'ny alalan'ny kooperativa. Ny CAM dia afaka manoro azy ireo vidy tsy mamono antoka ary koa ao anatin'ny mangarahara. Taloha ireo vaovao samihafa mikasika ny tsena dia naparitaka tamin'ny radio sy peta-drindrina na koa avy amin'ny fifaneraserana mivantana. Ankehitriny kosa ny fifanankalozam-baovao ho an'ireo mpandray anjara samihafa ao anatin'ny lalam-pihariana dia azo avy amin'ny teknôlôjia avolenta. Izany teknôlôjia izany dia ahafahan'ny olona maro mahazo vaovao hatrany amin'ny faritra faran'izay alavitra. Ireo mpamokatra madinika izay monina amin'ny toerana tsy misy tsena na lavitry ny tsena ny tena iantefany ity bazary mada ity. Fetra ihany mantsy ny fahazoan'izy ireo vaovao momba ny tsena sy ny resaka hoe lalam-barotra ary sahirana noho izany mihitsy izy ireo mitady mpiara-miombonantoka. Raha hivarotra ny entana nefa na hividy masom-bola ihany koa dia mora tokoa ny fahazoana izany ny vaovao momba izany amin'ny fampiasana ny telefonina izay omen'ity bazary mada ity izany. Eny fa na dia amin'ny faritra lavitra dia lavitra aza ny misy ilay tantsaha. Midika izany fa azo atao hatrany ny mifanakalo ara-barotra eo amin'ilay tantsaha sy ny mpividy na mifanalavitra aza ny toerana misy azy ireo. Mampiana raha teo ny vola lanin'ilay tantsaha moa izany sady ahafahany ihany koa mahita izay mpividy mahasaha ny entany amin'ny vidiny tsaratsara kokoa. Ankoatr'izay dia mora ho azy ihany koa ny mahita ireo kojakoja isan-karazany. Ankehitriny ny bazary madan'ny PPRR dia manome vaovao ara-potoana tsy tapaka amin'ny tantsaha. Efa fantatry ny mpamokatra ireo hividin'ny vokany, ny abetsahana ilaina ary fantany ny vidiny hifanarahana mialohan'ny hananterana ny entana. Azo atao mialoha ihany koa ny fandaminana ny fitanterana. Ankehitriny efa manana safidy maro ny mpamokatra madinika. Azo ny fantarina ny isan'ny mpividy ilaina handray ny vokany ary iza avy amin'izy ireo ny vonona hividy.
afaka mandray fanapahan-kevitra avy hatrany izy na hivarotra na tsy. Izany fifandraisana ifamenondra raha izany zava-dehibe ity fitaovan-tserasera ity mihoatra amin'ny hafa. Maro kokoa ny tombontsoa azo avy amin'ny SMS raha oharina amin'ny onjam-peo sy ny takela-by. Ny tena vokatsoa azo avy aminy ohatra dia sady mahita izay vaovao ilainy ireo tantsaha no izy ihany dia mahita ihany koa ireo olona izay hividy ny entany. Tsy izay ihany anefa ny vokatsoa azo avy aminy fa eo ihany koa ohatra ny hoe ny fahazahoana ny vaovao tsy tapaka sy ara-potoana ary mandrakariva. Midika izany fa afaka mangataka izay vaovao momba an-tsena izay amin'ny fotoana rehetra izay ilainy le tantsaha ary toy ny hoe efa eny am-pelantanany mihitsy izany vaovao izany. Araka izany dia mora kokoa ny fifandraisana ary izay indrindra moa no ahafahana izany manentana ny olona. Ny fampidirana ny teknôlôjia vaovao toy ny bazary mada dia fanamby iray. Mazany ireo mpamokatra madinika tsy mahay mamaky teny no tena sahirana ara-pivelomana. Raha ny fijery azy dia toy ny tsy antefany ity sehatra raha ity mivantana izy ireo. Na izany aza nefa mahazaka tsara ny saran-draharaha amin'izany ihany ry zareo. Ny tanjona dia ny fampandrosoana ny bazary mada ho lasa orinasa ombiazana ara-barotra. Izay no nanomboka azy izay iray amin'ireo mpandraharaha lehibe amin'ny finday tany amin'ny faritra ary koa nirotsaka ho mpiombon'antoka fanjakana tsy miankina tamin'ny PPRR izy. Samy mahazo tombontsoa amin'ity fiaraha-miombona antoka ity avokoa na ny orinasa zenina na ihany koa ny bazary mada. Raha ho an'ny zenina manokana ohatra ny raisina dia fomba vaovao ahafahany misintona mpanjifa vaovao eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ity fiara-miasa ity amin'ny alalan'ny fanomezana tolotra vaovao izay tena ilainy tantsaha. Tomombana izany ny fifarimbonana antoky ny fanjakana sy ny tsy miankina ary manantena ireo mpamolavola azy fa haharitra amin'ny taona ho avy ny PPRR.